salamo faraiky amin'ny sivifolo. nazo toerana daholo ve andininy voalohany atsika ny mitoetry ao amin'ny fierena izay amin'ny avo indrindry dia monina eo amban'ny alopitsito izao ilaza an' Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay tohiko fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiasa sy ny arety mandosy ny volonenany no anaronany anao ary eo amban'ny elany no ialofanao ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinana tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao na ny zana-tsipika manidina noho ny andro na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandripaka amin'ny taotao-vovonana na dia isy arivo aza lava eo anilanao sy iray alina eo ankavananao dia tsy hiatra aminao zany hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amalina ny ratsy fanahy satria hoy ianao Jehovah ianao no aroko sady nataonao fonenanao ny avo indrindra dia tsy hisy loza anjoanao na aretina anakaiky ny lainao fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaronao eny amin'izay rehetra aleanao eny an-tanany no hitondran'ireo anao fandrao tamin'ny fotoana mivato an-tongotrao ny liona masika sy ny vipera ho diavinao ny liona tanora sy ny menarana no hitsahinao satria izao no miiraketan'ny fitiavana dia amonjy azy aho anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy hiantso ahy izy dia amaly azy aho ho eo aminy aho raha ory izy amonjy sy anome voninahitra azy aho ho vokisako fa ela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Halleloia. Marina ny tenin'Andriamanitra velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra no narino an-javatra rehetra tenin'Andriamanitra no nisy mpiainana ary rehefa miteny Andriamanitra dia tanteraka zay lazaina tsy nofy ihany no velomany io fa ny teny rehetra zay aloka ny vavan'Andriamanitra ny teny rehetra te ho velona ve ianao te hanana fiainana ve ianao fiainana miboiboka tsy mety ritra tsy mety lany te hanana fahavelomana ve ianao ny tena fiainana sy ny fahavelomana dia ny tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra velona ary zay androany ny teny aminao ny tompo araka ilay fanlazaiko teo anafaka anao zao teny zao anasitrana anao zao teny zao anome fiainana anao zao teny zao anome fifaliana ho anao zao teny zao anavotra anao zao teny zao amin'ny anaran'i Jesosy satria lay mpanjaka ny mpanjaka no miteny le Andriamanitra mahery no miteny rehefa miteny izy dia tanteraka zay lazaina rehefa miteny izy dia marina avokoa zay rehetra rehetrabarana fa nitakina aminao ny finonao an'ilay teny ny takina aminao dia ny fanekenao an'izany teny zany hilatsaka ao anaty mba ho tanlonaka ny ny fonao ka tanlonaka anyriny zay teny zay mba hamaka ny teny hitombo ny teny ary amono teny ary isy vokatra eo amin'ny fiainanao fa matoa ny tompo mandefa ny teniny dia tia hita vokatra izy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ho fiainanao atsika ilay tenin'Andriamanitra fiainana isanandro mandray zany tsika izao mandretsika mipetraka amin'ny tany le teny dia mandeha ny andro mandeha ny fotoana dia hitatsika eny fiatraika an'izay teny zay tsy tenin'olombelona tsy ho teny ho fahazarana fotsiny ary so amin'ny fahazarana no andrenesantsika an'le teny fa tena hoe miaino amin'ny tompontsika ary amin'ny fiavaozam-panahy no andraisantsika n'izany teny zany mazava be teny salamo faraiky amin'ny sivifolo io
Ary ny ataoko fa ny akamaroantsika dia mety efa mpamaky, mety efa malala an'io, efa mahafantatra ny momba an'io rehetra, fa tia ny tompontsiriana mafy sy aminao io androany. Amin'izao vaninandro tsy hita hoe ahoana, fa vaninandro mampiororo, vaninandro sarotra, vaninandro mampatahotra, vaninandro tsy siny ny fandriam-pahalemana, ary mahatonga ny olona hatahotra, mahatonga ny olona hanana fanahiana, ary ny vokatry ny tahotra, vokatry ny fanahiana, vokatry ny tsy fandriam-pahalemana dia be da be ny fiantraikan'izany amin'ny fiarahamonina, be da be ny fiantraikan'izany amin'ny isam-batan'olona mihitsy, dia lasa tsy misy fiadanana ao aminao. Zay ny voalohany indrindra, lasa tsy misy fiadanana ao aminao, lasa tsy misy fitsaharana ao aminao raha toa ianao ka atopatopan'ny onja, raha toa ianao ka misavorovoro lalandava, raha toa ianao ka ao anatin'ny tebiteby sy ao anatin'ny tahotra, fandriam-pahalemana, ao anatin'ny ankiviny, dia lasa tsy misy fitsaharana ao aminao. Fa androany ty tenin'Andriamanitra ity ho antsika, ho fampiorenanao anao ndray, ho vatsy ho anao, ho famelom-belomana anao. Voalaza mihitsy hoe famelom-belomana ny taolana, fanamandomandomana ny taolana. Ty zany tenin'Andriamanitra, fanafody ty, fanafody ambony fanafody rehetrarehetrarehetinao manana an' Jesosy. Ny anankiray ao anaty fombafomba-pivavahana, ao anaty resaka atoko-pivavahana, fa ny anankiray miaina an'le fiainana dia Jesosy Kristy. Fantaro fa ny olona ray rehefa nandray an' Jesosy, ny olona ray rehefa nateraky indray, rehefa nibebaka ary nahazo ny famonjena, dia fantaro fa ny toerana misy azy dia aiza? Ao amin'ny fiareny izay niavo indrindra, ao ambany alokony tsy toa. Vakio kely ny Kolosianina toko voalohany, Kolosianina toko voalohany. Kolosianina toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo. Kolosianina toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo. Ka misaotra ny ray izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, izay ananantsika fanavotana dia ny famelomana, famelana ny elontsika. Mazava tsara zany teny zany hoe ny ray izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika amin'ny fanjakan'ny zanany malalana. Zay ny olona izay nandray ny famonjena, ny olona izay nateraky indray, izay nibebaka marina, nanolo tena ho an' Jesosy dia ny plasy misy azy dia tsy ao amin'ny fahefan'ny maizina intsony, fa efa nafindra ao amin'ny fanjakan'ny zanany malalana, ao amin'ny tontolo ara-panahy, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ao amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, ao ny misy azy, ao ny misy anao raha nanolo tena ho an' Jesosy ianao. Misy olona nanolo tena ho an' Jesosy, misy olona nibebaka, misy olona naray ny famonjena, fa tsy fantany izay plasy misy azy zay. Mbola mitondra tena ohatrany tsy mbola ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy, mbola matahotra, mbola mitebiteby, mbola miororo, mbola angejany ny fahotany. Fa za miteny aminao, raha fantatrao ny mazava, fantatrao ny marina, nafindra an'Andriamanitra ianao, niala tamin'ny fanjakan'ny maizina, napetraka amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, dia tsy handeha voafahotana intsony ianao, tsy handeha voafahazaran-dratsy intsony ianao, tsy naman'izao tontolo izao intsony ianao, ary tsy tia izao tontolo izao. Voalaza mihitsy ao amin'izao voalohany hoe aza tia izao tontolo izao, na zay zavatra eto amin'izao tontolo izao.
fa zay zavatra eto am'izao tontolo zao ny filan'ny maso ny filan'ny mofo momba zao fiaina zao dia tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo zao ihany. Fandrafinan'Andriamanitra ny fitakezana amin'izao tontolo zao ka ny vahaolana andresena ny fahazaran-dratsy, andresena ny fitiavana n'izao tontolo zao ahafahana amin'ny ota dia le famindrana ao amin'ny fanjakan'ny zanany malalany afaka tamin'ny maizina ho amin'ny mazava. Iza manao an'izay? Iza? Ianao zany manao inona fotsiny? Manaiky mino miaina zay fa le izy efa nataon'Andriamanitra efa accompli. Raha mijery ny verbe ianao dia ny verbe anoratany Paoly azy dia verbe passé, zany hoe efa lasa. Tsy angatahana tsony zany hoe Andriamanitra afindrao amin'ny fanjakan'ny mazava. Ianao efa amin'ny fanjakan'ny mazava fa nao iainanao arak'izay le izy. Afindrao amin'ny fanjakan'ny zanakao malalanao. Io zany Andriamanitra inona ary mbola ataoko aminao efa eo ange ianao e. Fa tsy malala an'izay ianao fa ampahafantarina anao zay. Ho anao koa zany zay androany zay an' Jesosy zay an'olo tenao an' Jesosy dia fantaro zay placenao zay. Mila fantatra ny Kristy ny position misy azy ara-panahy eo amin'ny tontolo ny fanahy. Fa ny fiainantsika tsy ara-batana fotsiny tsala amin'izao fa ny fiainantsika misy zavatra ara-panahy ao ambadika ao. Ka raha tsy fantatrao zay fahamarinan'izay dia raha izay tsy fahamarinan'izay lasa misy fieveran-diso ao aminao dia rehefa misy fieveran-diso ao aminao mora azo an'ilay ratsy ianao, mora voatafika ianao, mora lava ianao, mora mianjera ianao. Fa raha fantatrao ilay fahamarinana hoe izaho avy ao amin'ny maizina napetrako amin'ny fanjakan'ny mazava, izaho lay very ka hita indray, izaho lay maty ka velona indray manana fiainana mandrak'izay, manana fiainana be dia be ary miaina arak'izay ianao eto tany. Tsy ataonao teoria fotsiny ao an-tsaina zany hoe ara-panahy zany zahako dia afa vavonjy nefa jerena fiainanao isan'andro tsy mitona le famonjena mihitsy ianao. Zany hoe mila iainana hita amin'ny fiainana isan'andro avy eo le fahamarinana ara-panahy. Halleloia. Andriamanitra na afaka atsika, Andriamanitra na hamendrika atsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina, sady na afaka atsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namira atsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalaka. Zay ny zavatra misy ara-panahy. Mbola andritsika zay ihany tsara mipetraka tsara zay ho an'ny mpino, ho an'ny kristianina rehetra. Fa lasa raha vao tsy fantatrao zay dia antehatra aman'olona ianao, dia ila vonjy aman'olona ianao, ila toky aman'olona foana ianao. Mety ilaina ihany amin'ny fotoana anankiray ny ilana vonjy aman'olona sy ilana toky aman'olona, fa raha iandry an'izay foana ianao dia lasa voasoratra ao amin'ny Jeremia 7:10 hoe voaozina zay olona matoky olona, voaozina zay olona manao nofo no sandraka. Fa mila manana an'ilay fahamatorana ara-panahy sy le fiorenana tsara amin'ilay tenin'Andriamanitra ianao dia afantaranao an'izay hoe izange efa tsy eo amin'ny tontolon'ny maizina tsony, zange tsy eo amin'ny fanjakan'ilay ratsy tsony, fa zah nafindra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ao amin'ny fanjakan'ny zanany malalaka. Efesianina 1. Andininy toko faharoa andininy fahaenina. Efesianina toko faharoa andininy fahaenina. Aloha tomboka amin'ny andininy voalohany mihitsy. Ary ianareo dia efa novelomina, jereo tsara zay teny zay, novelomina, any hoe efa lasa, efa vita. Fonombola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo, izay nalehanareo fahiny araka ny fomban'izao tontolo zao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny
ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fa iny tamin'ny filany nofontsika ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina, ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny alehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia folombolona maty ny fahadosoana azy isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Fahasoavana no namonjena anareo, ary niara-natsangana isika dia napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy, mba hasehony amin'ny andro avy ny habeny ny haren'ny fahasoavany amin'ny famoram-panahany amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy rehare, fa asany isika voaforona atao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Manamafy ihany io hoe ny plasin'ny kristianina, ilay mino an' Jesosy, ilay nateraka indray dia niara-natsangana ozy izy dia nataony aiza? Napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Saintsainy kely zany teny zany, 5 sekonda. Redirety ve Paoly? Samy savoamboana ve ty teny ty? Napetrany aiza ianao? Napetrany any an-danitra ianao? Vaovao mahafalina zany. Tena fanomezana lehibe ke zany. Napetrany any an-danitra ianao. Maty ianao no fahadosoanao. Nandeha tamin'ny filany nofo, nandeha araka izao nataon'izao tontolo izao, fa Andriamanitra nanan-karena famindram-po, Andriamanitra nanan-karena fahasoavana, dia niara-natsangana dia napetrany any an-danitra. Haleloia! Azonao ve zany famarinana ny tenin'Andriamanitra zany? Zany hoe izay naleha an' Jesosy dia naleha anao. Izay misy an' Jesosy no maninona? Misy anao. Any an-danitra ampanahy. Famarinana lehibe zany. Mety mbola manitikitika anao ary ahoana ary moa zany any an-danitra zany, zahay eto tany. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Lasa ny zavatra taloha, indreo fa tonga vaovao reo. Ny olona rehefa nateraka indray ny bebaka na olo-tena ho an' Jesosy mbola misy plasy eto aloha eto, dia vaovao izy ara-panahy. Vita le fihavanana amin'Andriamanitra, velona, manana fiainana, dia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Fa zay zavatra zay mila finoana, mila iainanao. Zany hoe miavoavonjy ianao, tsy mila miezaka ianao mba voavonjy. Fa ny problème antsika dia zao, miezaka tsika ho voavonjy. Ny tompo tsy mila fiezahanao zany. Raha vao mila fiezahanao ny tompo dia tsy 100% ilay famonjena avy any aminy. Fa nisy 2% anao, tsy tigna mba fiezahako dia mba nisy anako tsy zéro. Za zéro boribory aotra, tsisy minina, tsisy azoko atao, tsisy famonjena avy amiko. Fa voasoratra mihitsy eo amin'ny Efesiana io hoe fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana. Tsy avy aminareo zany, tsy avy amin'ny asa fandrao isirehare, fa fahasoavana. Haleloia! Fahasoavana, inona zany hoe fahasoavana? Grâce. Natao hoe fahasoavana grâce dia zavatra tsy tokony ho anao fa nomenanao. Raha ny tokony ho anao dia mifanohatra amin'ilay nomenanao. Zany hoe iny fiainana nomenanao iny grâce iny, fa raha ny tena izy fahafatesana no anao. Iny fanafahana, délivrance, fanasitranana, jena, famelan-keloko, iny rehetrarehetra iny grâce, tsy tokony ho anao. Ianao tsy tokony ho avela heloko zany. Ianao tsy tokony ho délivreny zany. Ianao tsy tokony ho vonjeny zany satria fahafatesana ny tambony ota. Misy ota ao anatinao, misy ota mipetraka ao anatinao. Fa izao, zay le grâce. Vonjehiko fotsiny ianao satria tiako ianao. Avelako fotsiny heloko ao satria tiako ianao. Ary izany isolo anao amin'ny hazo fijaliana mba hamonjena anao. Fa be da be amintsika ireo miezaka. Dia rehefa miezaka dia osika tena tsy vitako ty. Aza miezaka tsony. Aza manao tsony. Fa mipetraha. Dia avy aloha Jesosy ny asa.
fa zaran-drasy mahazo anao apetrao am' Jesosy ota malaky mampienjera anao aza miezaka hoe tsy hanota ntsony a Jesosy manao an'ina velao amin'ny fotsy fa rehefa anao mbola hitandrina ahoana moa mampionona le olona safotra anaty rano ahoana le amonjena an'iny avela mihitsy izy tsy afaka mietsika mihitsy sa izy voavonjena fa raha ny olona maty rendrika anaty rano a izy mbola mipelipelika iny dia anao mbola andeha hamonjy azy koa miara-mipelipelika mety miara-maty eo fa zavatra roa natao azy na izy tonga dia kapohany misafotra ao dia avy eo sytomona hiakatra fotsiny na izy avela ipelipelika eo aloha mandrapa-safotra azy zay izy vao sytomona fotsiny zahatra dia tavy Jesosy aminao koa dia zao tsy tiany ianao ipelipelika avonjy tena tsy tiany ianao hietsiketsika araka izay tianao avonjy ianao fa tia mihitsy ianao hidaraboka hoe manaika Jesosy tsisy azoko atao andeha voniota namidy ao amin'ny fahotana fa vonjen'Andriamanitra navotan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay 100% le famonjen'Andriamanitra tsy aminao ntsony tsy ianao no mahavita ny famonjena tsy amin'ny herinao tsy amin'ny tazakao tsy amin'ny fiezahanao mazava amintsika ve zany fa tonga dia raisinao fotsiny le famonjena voavonjy afaka velona sitrana ao amin'i Jesosy fa zay ny olan'ny tsika matetika tsika dia manampy an'ilay famonjen'Andriamanitra amin'ny ataontsika fa io zavatra ataonao io a Andriamanitra ihany koa mampanao an'io anao anafaka anao fa tsy ny fiazahantsika mihitsy mazava be mihitsy ten'Andriamanitra hoe tsy avy aminareo tsy ezaka ataonareo tsy ny zavatra ataonareo no mahavoavonjy anareo fa fahasoavan'Andriamanitra fotsiny famonjen'Andriamanitra faneken'Andriamanitra ihany fotsiny a izy no miasa haleloia andramo zay iaino zay tonga dia manaiky fotsiny ento amin'izay tondranao ato manaiky ny fanapahanao manaiky ny fanjakanao haleloia ny fandombohana amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany raha lasaina bavy dia zao lainantsika marina izy fotoana tamin'ny tavabolina tsy avinana ny teny hoe mandehana fa voalohany indrindra amin'ny tenin'Andriamanitra aloha raha ao amin'ny famonjena mipetra azonao ve zany nareo zao raha hipetraka adiny telo adiny efatra eo a tsy ho reraka fa raha hitsangana ianao adiny telo adiny efatra sady andeha reraka satria raha mitsangana ianao a dia inona no mitondra anao reto tongotrao reto dia mivizaka ianao mivizaka fa raha ianao no mipetraka tsy ianao ntsony no mitondra anao fa iza no mitondra anao le toerana hipetrahanao le seza dia zay io voasoratra io hoe isika dia niarana tsangany dia napetrany ao amin'Andriamanitra zany hoe ny anombohana fiainam-panahy ny anombohana fiainana kristianina ny anombohana fiainana miaraka amin'i Jesosy a dia mipetraka aloha mahatsapa hoe tsisy ininona fa mandray ny famonjena fotsiny mipetraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay le voalaza hita mipetraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dikany hoe mipetraka dia manino miandry manina ihany koa mitsahatra izy tena teo makaina zay ao amin'i Jesosy raha lasaina bavy mipetraka makaina ny olona fofo manenjika manao an'izao manao asa fanompoana manao an'risiri tsara ny asa fanompoana tsara ny asa fitorina fa zao voalohany indrindra mipetraka dikany no mipetraka dia repos mitsahatra makaina haleloia azonao ve zany tenin'Andriamanitra zany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany nandritry ny nahary ny zavaboary sy ny lanitra sy ny tany nandritry ny 4 andro enin'andro nitsahatra izy tamin'ny andro fahafiry ny andro fahafito tamin'ny andro manao ahoany Adama sy Eva no foronina andro fahenina alohan'ny hidirana tao amin'ny fitsarana zany hoe Adama sy Eva zany niditra tao amin'ny fitsarana miditra tao amin'ny fitsarana azonao hoe zany tenin'Andriamanitra zany i Adama sy Eva zany a efa vita ny zavatra rehetrarehetra azotsika efa reo mipaiso efa reo mipoma efa reny ny trondro
efa reny ny anamamy, efa reny ny anatsonga, reny ny anatsinasina sisa, efa vita daholo ny zavatra rehetrarehetra, dia tonga fotsiny Adamaseva dia midira. Inona ny tian'izay lazay? Fitsarana no amin'Andriamanitra, fitsarana no amin'i Jesosy. Efa nataony daholo ny fahariana rehetrarehetra, vita tsara daholo rehetrarehetra. Hitan'Andriamanitra fa tsara zany, hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Zay izy a vao nahary ny Adamaseva hoe reo efa nataoko anareo reo zavatra rehetrarehetra, midira ianao ao. Haleloia! Fahasoavana nomena anao fotsiny. Mbola tsy teraka ianao dia efa napetraka any an-danitra. Raiso zany famarinana ten'Andriamanitra zany. Tsy mirediredy mihitsy zany na resaka amin'ny savoam-boana. Mbola tsy teraka ianao dia efa napetraka any an-danitra. Fa rehefa teraka amin'izay ianao, naditra sy nanao nataonao teo nandritra ny 30 taona, 40 taona, tonga ny 40 taona fantatrao aika zafa napetraka any an-danitra. Zay vao niova amin'izay fomba fiainanao teto tany. Mbola tsy ary akory ianao, ny famonjenanao efa vita. Mbola tsy ary akory ianao, Jesosy efa maty ho anao, efa nomanina ho anao, anananao fiainana mandrakizay, anafahananao amin'io gejany fahotana io gejany mofo io, io gejany devoly io, io gejany zao tontolo zao io, dia efa vita ho anao zay rehetra zay. Miditra fotsiny ianao amin'ilay fitsara, rehefa fantatrao zay famarinana zay. Miditra fotsiny ianao ao amin'ny fitsara, mitsahatra, mitoetra ao amin'i Jesosy. Fa nairantsika miezaka mitsangana dia miezaka manao zavatra. Tadidinao ny tantaran'i Marta sy Maria. I Marta dia nitsangana e. Io ilay zaiko foana mety nanao pizza, nanao sakafo matsiro satria ho an'i Jesosy. Nitsangana dia manao zavatra. Fiezahan'ny tena, fiezahan'ny nofo, fa tsy nahazo 20 sur 20. Fa inona natao Maria? Mipetraka dia ho atongotra Jesosy, dia mihaino an Jesosy, dia mijery an Jesosy. Dia rehefa mipetraka dia hozy ny tompo hoe Maria no safidy ny anjara tsara zay tsy esorina aminy. Fa ary Marta maro ina sy be rehana loatra ianao, zavatra ray loatra tokony natao. I Maria no safidy ny anjara tsara zay tsy esorina aminy, mipetraka teo amin'i Jesosy. Haleloia! Miazakazaka ve ianao ho amin'ny famonjenanao, ho amin'ny fanafahananao, ho amin'ny fanavotana anao? Efa vita zany fa mipetraha fotsiny. Haleloia! Efa vita zany fa mipetraha fotsiny, mitoetra ao amin'ny fiarenana izay ny avo indrindra, monina eo ambany aroko ny tsitoa, mandray amin'ny famonjena fotsiny. Haleloia! Miditra tao amin'ny sahedena angamba Adamaseva, efa faly be fotsiny. Inona daholo reto miandry antsika reto? Daondre hoe ry amin'ny rano be ry, dao mba ilomahany kely ato. Hay rehefa vita zay daondre no hakan'ity sakafo ry, andehanao zao. Tsisy ninona nataony, miditra fotsiny izy dia mandray. Miditra fotsiny dia mandray. Tsisy eforiny. Raha lasaina bavy ny fiainanao amin'Andriamanitra dia fahasoavana. Fanomezana daholo ny zavatra rehetra. Fanomezana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ianao mbola miasa fatratra, ianao mbola mivesatreta, ianao mbola reraka sy vizana. Dia mandrapareraka sy vizanao hiteny amin'ny tompo hoe vizanao ny andrandra vitany, vizanao ny andrandra izay are. Fa anio aho te hanandrana hiaraka aminao, anio aho tena ho eo aminao fotsiny Jesosy. Haleloia! Hifidy hoe ao amin'i Jesosy ihany. Vakio ireo fanoharana ataon'i Jesosy eo amin'ny filazantsara ireo. Fa ny fanoharana ataon'i Jesosy eo amin'ny filazantsara dia ny zavatra ataony dia zavatra efa vita daholo. Efa vita. Tadidinao ny tantaran'ny le zanak'Adala. Tantaran'ilay zanak'Adala dia zao. Nisy zavatra nentin'ilay zanak'Adala ve verina teo amin'ny rainy? Tsisy. Ny fahadalany ny netiny teo. Ny fahalotony ny netiny teo. Ny faharatsiny ny netiny teo. Ny mpanompo ny data any aloha izy mety tsara sakafo noho za, ny anaty ankisoa ano. Fa tonga saina eo amin'ilay fahatongavan-tsaina zany ny zava-dehibe. Rehefa tonga saina dia nanatona andeha ho any amin'ny rainy. Rehefa tonga tao amin'ny rainy tsisy ninona atao hoe tsy dalala aloha ara mamono akoho, na hoe dala aloha fa fanolahy io tokotany io. Tsisy niny, tonga valy le zanany efa nisy peratra vonona tao, efa nisy akanjo fotsy vonona tao, efa nisy kapa vonona tao, efa nisy mpitendry mozika vonona tao, efa nisy mpanao loanza vonona tao. Le zanak'Adala naditra nanao tsy fanao sy falotona rehetra tany. Rehefa niditra tao
mamego fotsiny dadany daoly tafiditra ny akazo tafiditra ankapa vita amperatra voavony le ondry efa vonona mitsoka mozika ao aniva lasa ny fety tsisy mihitsy taona latsy indray mandeha ary vakio tsara iny ten'andriamanitra tsisy taona latsy indray mandeha ary tsisy taona esoeso indray mandeha ary zany ny dadanao zany no Andriamanitro zany Jesosiko zany tsisy taona latsy indray mandeha ary tsisy taona fanasoketany indray mandeha ary tsisy taona fanesoesona ary tongako tsy efa nyteny a zay taoviany tsisy zany ny olombelona manao an'izany ny olombelona manao an'izany fanao le Andriamanitra azy to Andriamanitra masina io Andriamanitra marina io Andriamanitra mahery io Andriamanitra tsy azo vazovazina io fa Andriamanitra fitiavana Andriamanitra malefaka Andriamanitra miatra vakio le teny famindrapo zany ny ilaina amin'izao fotoana manan-karena famindrapo manan-karena fiantrana tonga le zanaka adala miditra fotsiny sisy izy ray raha mety menamenatra sanganeana izy tonga tao fa efa niandry azy tao io efa ela niandry azy tao niandry azy fotsiny niditra raha tsy tonga tao izy aloha dia perta dia ahoana ny lazay le ray iny mety ny mifaly sy miravo mety ny mifaly sy miravo fanjakana lasaina bavy tsy fanjakan'ny alahelo tsy fanjakan'ny fanenenana tsy fanjakan'ny mody malahelo tsy fanjakan'ny manenina lava ao anaty ao ilaina ny manenina ny amin'ny fahotana ilaina tsy miverina ntsony amin'ny fahotana fa rehefa tsy miverina ntsony ianao efa nanenenanao efa vita teo amin'i Jesosy azy iverimberenana ntsony aza misaina ny lasa na matsiaro ny taloha na dia vao 10 minitra lasa ary zay na dia vao 3 minitra lasa aza misaina ny lasa efa lasa zany na vao zay c'est du passé aza mieritreritra lasa ntsony ndao indray androso miaraka amin'i Jesosy halleloia mandroso indray miaraka amin'i Jesosy fa azaky viny devoly zanaka ianao zanaka dada tsara plasy tsara situation tsy mitsiriritra olona tsara ny situation ny rialina tsara ny plasy ny ranona afaka mitehaka amin'i Jesosy ianao raha tianao zany te afo Jesosy ankalazao Jesosy halleloia tsara placenao amin'i Jesosy ianao mbola mijery tsara ny plasy ny rialina tsara ny situation ny rialina tena raha lasaina bavy ny situationao tsara amin'i Jesosy ny placenao tsara amin'i Jesosy manandova tsara ianao manana lova ny olona masina manana Jesosy ianao inona ary mbola itsiriritana olona inona ary mbola ianao olona raha izao izy asafa dia ianao akaikin'Andriamanitra ny mahatsara raha izao dia ianao akaikin'Andriamanitra ny mahatsara ianao Jehovah tompo nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra ny atsaranao rehetra fa raha ianao mijery fiainan'olona ianao mijerijery fomban'olona ianao mijerijery situation placen'olona vizana vetivety ianao vizana vetivety marary andoha aingana be fa zay mahatonga ny teny ao amin'ny Hebreo hoe mijery an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefazy tsy misy mihitsy aho hoe mijery ny rahalasana vavy mijery amin'ny pastery mijery amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao mantsy mpanompon'Andriamanitra jerena jerendry bisopy jerendry révérend jerendry apôtra fa misy apôtra be da be any efa mifady any 900 andro sy 900 andro raha lasaina vavy mandreraka be menao andreny andraso hiditra parenthèse kely sy najery fitoriana dia mandeha fitoriana mitabataba misy resaka ozina ty resana resaka ozina hoe misy ozina ianao misy ozina ianao misy ozina ianao tapitra le izy tsy hita ihany vahaolana teo amin'ilay fitoriana fa vahaolana tongava any aminay raha za manana 10 minitra eo amin'ny télé eo ny eo dia omeko anao vahaolana tsy ty amiko akory ary ianao manana 10 minitra tonga dia omeko anao vahaolana dia ampy zay fa manana tsasakadiny le olona ampanaovana suspense eo fotsiny ianao lazana zay tsy mety rehetra eo anao anaovana lavage de cerveau eo anao tapy zay tsisy vahaolana mivoaka tongava rapitso fa ozina ny mahatonga an'io ary mahatonga ny ozina io tsy tapaka io fa misy apôstôly efa mifady any 900 alina ny alafaka anao raha lasa anabavy io le famarinana lazaiko anao io ny ozina ao amin'i Jesosy tapaka
rehefa nanolo tena ho an' Jesosy tonga saina niverinao amin'ny tompo tapaka ny ozina tsy séance zany hoe séance na fanapahana ozina amin'ny sivy dia séance fanapahana ozina amin'ny folo normalement rehefa tonga ho amin'ny Jesosy tapaka afaka tsy misy mifatotra anao tsony tsisy mangezanao tsony fa Jesosy manao an'io fanafahana io fa tsy olombelona raiso amin'ny finono zany raiso amin'ny fatokiny zany fa akio tsara le Efesianina dia raha ny tompo ny zazakely mankalaza ny tompo izy alleloia rehefa tsy hainao ihany reto olon-dehibe reto izy alao ataoko halleloia avy amin'ny vavany ankizy madinika no asian'Andriamanitra fiderana tapaka afaka voavonjy ao amin'ny Jesosy fa be da be le fanambakana sy fa mitapitahana fa io vakio fantatrao maro no afaka anao namindranao fanjakany maizina ho amin'ny fanjakany zana malalana nitondranao amin'ny famonjena nitondranao amin'ny fanavotana nitondranao amin'ny fanafahana namelanao hanana fiainana mandrakizay ianao e zany ranonanao ianao zany mandray fotsiny ao amin'ny Jesosy fahasoavana c'est la grâce tsika izay dia misy an'le zokin'le zanak'adala iny koa ny tena adala lazaiko anao zany iny koa ny tena adala satria tsy niaina mihitsy iny tao zay tsy niaina iny tao fa mipetraka fotsiny tao a tsisy fifaliana tsisy fiadalana avy eo nisy ny mozika nisy ny akanjo fotsy nisy kapa avy eo ohatr'izany le ao amin'ny tany izy firy taona tao a zay le religieux fombafomba mpivavahana manompo mila 19 amin'ny tompo mitaditady amin'ny tompo tsy anaovanao mila 19 zany ianao zéro ianao fa ny tompo 20 sur 20 20 sur 20 ho anao fa izy zokiny iny tena nampalahelo dia be da be koa ny ohatr'izany a milaza fa mpivavaka ao amin'ny tompo a fa mbola voageja tsy miaina fanafana tsy miaina fifaliana hay zany zao tao anatin'izay firy zanak'alamatoiny mba niandro omena ondry tsy nahazo mba niandry isakafo tsy nahazo fa ty zanaka ao zay nandany fahalalana tamin'ny fahalotona tany ty ozy ny tonga dia anaovanao zao fifaliana rehetra zao dia ozy ny datony ianao nge eto amiko mandrakariva tsika koa eo amin'ny tompo mandrakariva fa tsika mianahana be tsika fa hotana koa mianahana fa mila hoe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fifaliana mety ny mifaly sy miravo fa ty zanako ty efa maty ka velona indray efa very ka hita indray halleloia zany raha lasaina bava ny fanjakan'Andriamanitra fanjakan'ny fifaliana fanjakan'ny fiadarana fanjakan'ny fatokiana fanjakan'ny fifaliana halleloia dia raina tompo tsy misy Andriamanitra ohatr'izany raha hitady ianao tsy haiko za koa tsy te hitady tsony aloha efa io no azo antoka tsy tena efa mba nijerenareo ve ny boudista efa mba nijerenareo ve ny sila za tsy te hijery tsony efa io ny anahy io nitsangana tamin'ny maty velona mandrakizay tsisy nitsangana tamin'ny maty akoatr'izay raha ihany nitsangana tamin'ny maty a dia tsy maty tsony Jesosy Kristy no anarana io ihany fa ny akoatr'izay a na teoria ohatrin'inona na fahaizana tahakin'inona na fahendrena tahakin'inona nataony teto tany rehefa tonga mifetra afatesany maty izy ary rehefa maty izy tsy nitsangana tsony bokyny napetrany bokyny napetrany tantara napetrany mpianatra napetrany fa izy mbola ao ampasanao raha mbola jerenao ny taolapatiny dia mbola ao vovoka moa zany fa raha hijery anao fahasan'i Jesosy efa fahasaponany eo tsy hitanao antsony izy efa nitsangana ary ianao koa niarana tsangany dia napetrany any an-danitra halleloia ina ary tia mitomany ty nefa any an-danitra ina ary tia malahelo ty nefa any an-danitra eny betsaka any aloha mety mampalahelo sy maki fa aza mijanona ely eo mety hoe malahelo kely dia miala avy eo fa aza mijanona be mety hoe kivy kely dia miala avy eo mety hoe mba mandratsaka kely raha maso fotsy fa aza atao be da be dia mijanona miverinao amin'ny tompo avy eo halleloia efa vita moa le batisa sorana ny tompo zany halleloia ao amin'ny fanjakany zana malalana ianao io salama fa raika amin'ny 10 io nieringatsika izao a mitoetra amin'ny firen'izay avo ny avo indrindra ao ianao monina ao ambany aliko ny tsy to
zany le Jesosy Kristy zany raha lasaina pana zany filazantsara zany mety ny fary sy miravo fa ty zanaka tia matika very indray matika hita indray verika hita indray matika verina indray dia rehefa le nanao fanasana koa le hoe nanao fanasana mpanjaka dia nasaina daholo rehetra rehetra dia mahita ianao tena hoe efa vita na efa vita ny zavatra rehetra fanjakan'Andriamanitra zany raha lasaina bavy efa vita fa ianao fotsiny sisa miditra ianao fotsiny sisa mandray ka hiditra ianao satsiditra sa efa ao aza mihetsiketsika ao sao dia efa atao fa niala miverena fa tsy manina miandry ilay dad'Andriamanitra ray to dia jaopilina ao na firy fahotanao na firy taona na ohatrany ahoana na ohatrany ahoana rany Jesosy ampy manadio anao ny rany Jesosy ampy manadio anao fa aza mainaiky hoentin'ny famoizam-po aza mainaiky hoentin'ny fanamelohan-tena samy nalota ihany na i Petera na i Jodasy fa i Jodasy nanino Jodasy namofo lasa namony tena nanato tena trobaka fa za miteny aminao fa i Jodasy raha namadika an' Jesosy iny raha mbola mibebaka ary mbola ndraisa fa zay moa dia soratra fa aza manaiky ahodikodin'ny olona nareo hoe tsy matoa misy tsy nety tao zay le mpampianatra koa ny tsy nahay hoe Jesosy hoy zany tsy nahay fa misy tsy nety tao amin'ny 12 lany isy anankiray naningana ny famonjena vita jerena fa za miady hevitra amin'izany halleloja fa i Petera nandahan Jesosy fa Petera nanino bebaka miverina indray Jesosy tsika raha lasana bavy afaka miverina foana mampahery anao misy verena raha mbola tokony hiverina raha nanota tsy nanota sasa nanota tsisisa miverena dia volo mitsoka fotsiny avy eo fa verina indray ty fa tsisy hevitra fa nytetehany dia volo matsy dia tsy hiverenanao tsony oko zay fa mpanota be anao oko zay fa tsisy hevitra tsony oko zay fa tena tapaka ny aminao fa ny eo olona masina daholo tsy mahazo miditra ao ianao fa lazaiko anao amin'ny fanjakan'Andriamanitra exa mpamon'olona ny ao exa mpangalatra ny ao exa prostitué ny ao exa mpanao détournement de fonds ny ao be da be fa efa misy an'izay hoe ex fa lasa fa ny tompo tsy mitady olona tsy mila hoe tsy mila ny rano hoe tsy mila ny azo fijaliana fa hiditra fosiny ao raha tsy manaiky hodiovika ianao zay tsy manana anjara aminy raha tsy manaiky hodiovika ianao tsy manana anjara aminy fa mila diovin' Jesosy daholo tsika reo nefa nanolo tena ho an' Jesosy ary ianao ndraindray tsika rehefa nanolo tena ho an' Jesosy dia mieritretsika fa efa tsara dia nefa tsarantsika iny nidirantsika fa io fahasoavana foana ny ran Jesosy foana ny famindrampon'ny tompo foana tsy malany ritra anao na efa 20 taona ary ianao am' Jesosy fahasoavana foana fa tsy hoe ianao nibebaka nanolo tena ho an' Jesosy noho ny fahasoavana dia voavoza ianao dia tonga ny afaka 20 taona dia noho ny fahatsaranao nampijonanao 20 taona mbola 0 ianao 0 foana ianao fa io fahasoavany tompo mipetra fa aza maimaiky mihitsy tsy zay efa 15 ans am' Jesosy efa manana traika efa tsara efa tiany tompo nareo voateraka indray ao amin'ny tompo zanaky ny fanjakana ray mitovy daholo halleloja mazava amintsika ve zany famarina ny tenin'Andriamanitra zany aza milatsaka anaty fahamoizam-po aza milatsaka anaty fanamelohan-tena aza mijanonelao fa vao matsapa-tena hoe naloto matsapa-tena hoe nanota matsapa-tena misy tsy nety miverena malaky aza miandry amin'ny lahady vao mifona raha nanota ianao larbi maraina larbi atoandro dia mifona aingana raha ohatra ka farafatarany ny eono eo aza miandry tena lasa aloha iandry amin'ny lahady aloha ampihina kely indray ty fahotany ty raha saina vavy le ota koa tsy manjaka amintsika ntsony rehefa am' Jesosy sika sendra lavo ka hoe dia sendra lavo fa tsy manjaka satria rehefa mitompo efa lalàna vaovao efa tantaraiky tetra hoe la loi du pesanteur inona ny la loi du pesanteur firy Newton iny 9,8
zany hoe na any France ianao na any Canada ianao na ny Zimbabwe ianao na aiza le anao a rehefa latsaka ao zavatra anankiray tsisy mitazona milatsaka amin'ny tany satria lalàny eto tany dia misy an'le fisotomana 9,8 tonnes zay ny lalàna fa zao raha tsy tianao hilatsaka anankiray dia mila hery ambony kokoa noho le 9,8 tonnes mila ambony kokoa noho izay dia tsy milatsaka ntsony le izy i raha tsisy mitazona milatsaka fa zao ambony le 9,8 ty tanako ty zany hoe le lalàna vaovao a tsy mampilatsaka nyty ntsony le lalàna fa tsy manan-keny fa misy lalàna ambonimbony kokoa dia ty lalàn'ny tanako ty azonao ve zany Romanina 9:9 amin'izany dia tsy misy fanamelohana ntsony amin'izay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy fa ny lalàn'ny fanahanaina la loi de l'esprit de vie no nanafaka tamin'ny lalàn'ny lota sy ny fahafatesana malibéré de la loi du péché de la mort halleluja misy lalàna anankiroa ao ndray lalàn'ny ota sy ny fahafatesana lalàn'ny fanahanaina dia rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao dia le lalàn'ny fanahanaina mipetraka ao aminao la loi vaovao dia lalàn'ny fanahanaina esprit et vie tsy manan-kery aminao ntsony ny fahotana satria Jesosy no manjaka ao anatinao efa lalàna vaovao tsy ianao io ianao efa mipetraka azosika ve zany ianao efa mipetraka tsy manan-kery aminao ntsony io fa ianao mandray amin'ny finoana hoe tsy milatsaka intsony aho ianao ve raha mandeha avion dia ianao mbola ezakezaka be tsy enjera e sao dia sy tomin'ny tany mienjera aby rehefa ao anaty avion anao tsy efa migalabona fotsiny alefa ny vidéo dia manketeta kely dia lasa mandeha makery amin'ny sisiny arity mba hisotro rano kely dia na tsy na raha tsy miantso olona kory fa tsy mandeha mifindra kory fa manapika bokotra fotsiny dia tonga sy tia hoarasiny hotesa manketahita fa mba omeo rano tsy rara ino antsony le 9,8 satria efa misy ambony zay a turbo réacteur tsy fantatra hoe firy a misidina ny roplan iny miakatra any ambony any tsy menjera ntsony satria le lalàna vaovao no misidina le roplan ary ianao ao anatin'iny roplan halleloja azonao ve zany ianao ao amin'i Jesosy rehefa ao amin'i Jesosy ianao a miala may satana mitsoka ozy tsisy hevitra ty mitsoka miparitadritaka raha lasa anabava ho anao zany famonjeny zany ao rehefa ao anaty avion ianao matory rehefa anaty avion anao milalao rehefa anaty avion anao mipetraka migalaba tsy manan-kery aminao ntsony lalàna lery ambany tany misy any iny lalàna iny fa tsy manan-kery ntsony satria efa nisy lalàna vaovao azonao zany rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ianao niditra amin'ilay fanjakany zana malalana efa lalàna vaovao ny aho lalàn'ny fahasoavana tsy resaka dito folo tsy resaka dimy tsy resaka rano voasina tsy resaka saple tsy resaka rakitra tsy resaka asa fanompolo tsy zany fahafolo-karena dimy fahasoavana ao amin'i Jesosy tsy zany zany asa ity ivelana daholo afaka manao an'izany daholo nefa tsy manana famonjena fa mitsahatra ao amin'i Jesosy azontsika ve zany alaiso sary an-tsaina daholo zany rehetra any dia raisa amin'ny finoana tsy manan-kery amiko ntsony ty fahotany ty tsy manan-jara amiko ntsony ty fahotany ty fa efa lalàna vaovao raha sendra lavo dia miverina halleloja raha sendra solafaka dia miarina indray mbola mazoto ve o Jesosy ndao indray raha mbola mazoto Jesosy ny tena tsisy hevitra ntsony ianao kosa raha lavo foana ianao kosa tena ianao kosa zany ve nataona ampianarin' Jesosy ianao raha lavo foana miarena indray ndao indray ozy izy ndao indray ny olona mety lony ny mpitondra fivavahana mety lony ny mpampianatra mety lony efa tsy hita ntsony ny momba anao Jesosy tsy lony aminao zany Jesosy tsy leo aminao zany ozy izy hoe mianara amiko fanahy sy tsy miavonam-po aho malemy fanahy sy tsy miavonam-po aiza ianao nahita mpampianatra oatra zany mpampianatra elaela kely dia mikizitina rehefa tsy mahay mpianatra elaela kely dia manipokan elaela dia lasa mandeha fa le tena mpampianatra ambony mpampianatra tsy mercenaire io fa le tena izy mampianatra anao eny foana na lavo impolo ary ianao dao indray ara fa mianatra indray lavo injato fa arivotsy mianatra indray ianao amin'i Jesosy halleloja zay le grasy ao amin'i Jesosy zay raha lasaina bavy ndraindray masika manota dia tsy samy verina ao amin'ny tompo ntsony ndraindray tsika lavo dia tsy samy verina ntsony
maty any ianao raha tsy miverina miverena midira mandrosofa mbola misokatra ny lahy mbola manadio ny rano Jesosy mbola manafaka ny tompo mbola mame fiainana ny tompo mbola manao départ vaovao miaraka amin'ny Jesosy ndray halleloia mahafinaritra be anahy le hira hoe masoko mangano ano nitomany feno rano rano fona fanaditra hitanao ny pitrapitra dia hoana toy dia nyraisinao ry tompo le tanana fa mbola le masoko mangano ano aloha tsara be le izy masoko mangano ano dia aveo ndray izy nyteny hoe tanako mangadiady rangotra mitady fanavotana sy vonjy fifaresy sy ny lonjy nyraisinao ry tompo na dia tanana maloto o vo avitra ao lay very zay fitiavana mahery foko tena fahavalo fifaresy sy ny malo no ny eloka efa vita dia nitondra nahita masonao be fiantry lasany amin'le maso ndraiky izy tsy haiko tsara nytolo fa tiako lazaina hoe tena hoe tsisy nyraisinao na dia tanana maloto nitony raha nahita masonao be fiantry dia nyraisinao ry tompo na dia tanana maloto babo tsy afaka ho aiza o vo avitra ao lay very azotsika ve zany fitiavan'Andriamanitra tena tsy haiko na misy raha misy unité de poids mesure mihoatra noho ny taonina dia izay ny azo hiteny anazy fa amatonina mahery mihitsy fitiavan'i Jesosy amatonina mahery mihitsy fitiavan'i Jesosy halleloia mazava aminao ve zany zay misy an Jesosy ny misy anao efa ao anatin'ny fahazakan'Andriamanitra ianao alay fisary an-tsaina le avion sy ny tsisa teo ao amin'ny tompo important be zay hoe ao amin'ny tompo zay ao amin'ny Jesosy zay halleloia tsy ao amin'ny FJKM tsy ao amin'ny katolika tsy ao amin'ny luterana tsy ao amin'ny anglikana ao amin'ny tompo tsy ao amin'ny miomana tsy ao amin'ny tantely fa ao amin'ny tompo ao amin'ny Jesosy Jesosy ihany ao amin'ny Jesosy raha misy olona ao amin'ny Jesosy miaina ao amin'ny Jesosy zany hoe ianao ao amin'ny Jesosy zava-dehibe zay adio le roplanina zay na raha ohatra zany manamposy misy flasy ato misy clé ato dia io clé io zay alehan'ity akanjo ity alehan'io zay miatra amin'ilay akanjo miatra amin'ilay clé tsy le clé tsony miezaka ho mipetraka ao fa efa mipetraka ao izy tsisy mampanina azy azotsika ve zany zay le fiarena zay any avondritra salamo faraiky amin'ny sivifolo teo mitoetra amin'ny fiarena zay any avo indrindra monina eo ambanin'ny aloko ny tsy to aleo amin'izay iainantsika zay teny zay fiarena amin'izay le salamo faraiky amin'ny sivifolo ary fa hiditra amin'izay tsika hoe raha zay ny plasy misy anao dia zay revo amin'izay ny avantage rehetrarehetra dia inona amin'izay izao ilazany Jehova hoe fialofako izy batery fiarovana ho ahy izy Andriamanitro izay itokiko izy Andriamanitra dia fialofana raha mainy andro mialoka raha aviorana mialoka raha misy tafio-drivotra mialoka raha misy loza mialoka afaka ialofanao tsara ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsisy hoe efa feno dia tsisy plasinao tsony ny eto mety feno ny plasy dia tsisy tsony fa amin'ny fanjakan'Andriamanitra malalaka afaka mitoetra ao tsara manana fierena tena tapitra le fialofana fa tsisy fialofana ho anao tsony raha lasaina vavy tsy mara misy fialofana ho anao foana ao misy fiarovana ho anao foana ao io Andriamanitra io immense tsy hitafetra tsy hitafaritra fa manana anjara ianao ary anjara tsara ny ao amin'ny tompo izy anafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza izy anafaka anao amin'ny arety mandoza ny volon'elany no anaronany ianao ary eo ambanin'ny elany no ialofanao ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny famarinany tsy atahotra ny orooro noho ny alina ianao na ny zana-tsipika mirehitra noho ny andro manidina noho ny andro na ny arety maningana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandripaka amin'ny taotaovonana inona avy le fotoana misy alina ray zay dia avy eo ny alina dia inona koa amin'ny andro dia avy eo koa amin'ny andro dia inona koa maizina dia avy eo koa inona koa taotaovonana amin'ny fotoana rehetra
dia manino tsisy tahotra. Amin'ny fotoana rehetra dia tsisy tahotra, na amin'ny alina na amin'ny andro na amin'ny maisa na amin'ny taotaovonana dia tsisy atahoranao satria anao ambany aliko ny tsy toa, satria anao ambany elatr'Andriamanitra. Eo ambany elany ozy izy no ialofany, eo ambany elany no anaronany anao, eo ambany elany no ialofanao ho ampinga kely sy ho ampinga lehibe ny famarina. Jesosy rehefa niteny hoe ry Jerosalema, ry Jerosalema zay mamono mpaminany zay nirahany eo aminao, impiry moa ty ambombanao tahaka ny famomban'ny reny akondro zanany saingy tsy nety ianao. Zay lazainy Jesosy, impiry ty ambombanao tahaka ny fomban'ny reny akondro zanany. Dia eto amin'ny obolana, eto amin'ny Salamy faharoa amby sivifolo, eo ambany elany no ialofanao. Mbola manamafy an'ilay Jesosy Andriamanitra ihany zany. Dia manana fohatro io Jesosy io, ohatran'ny akoho kely ozy izy, ohatran'ny reny akoho. Zany hoe sady ray io sady reny io Jesosy Kristy. Halleloja. Azontsika ve zany? Miaina ao amin'ilay fanatrehan'Andriamanitra, miaina ao amin'ilay fanatrehan'i Jesosy, miaina ao amin'ilay fanafahan'i Jesosy. Be da be ny mampatahotra zavatra mampatahotra ny olona amin'izao, be da be ny mampitebiteby ny olona amin'izao, be da be ny mankarary ny olona amin'izao, be da be ny fandringanana amin'izao. Fa zao raha ianao no amin'ny Jesosy azo antoka ny mombanao. Zay koa zany publicité tiako ataonao, azo antoka ny ao amin'ny Jesosy, azo antoka ny ao amin'ny Jesosy. Tsy hanenenanao no ao. Iza ny nanenina hoe niaraka amin'ny Jesosy? Tsisy fa be ny ady, be ny fitsapahana, be ny zavatra miaraka amin'ny Jesosy, mahafinaritra ny miaraka amin'ny Jesosy. Tsy atahotra ianao no noho ny alina na ny zana-pitana noho ny andro, na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ianana mandripaka amin'ny taotaovonana, tsisy atahoranao zany. Zana-tsipika, arety mandringana, inona ihany koa izy teo, fandringanana, tsisy atahoranao zany raha amin'ny Jesosy ianao. Satria ianao tsy ianao io fa ny tompo e. Nisy raha zay, nisy raha nabavy zay nijoro vavolombelona maly, dia izy hoe nisy olona saika nisy rasy anay fa tsy naomby mihitsy le fanasiavany rasy anay. Fa Andriamanitra nefa miaro. Be da be ny complot fataon'ny olona aminao, be da be nefa tetika ataon'ny fahavalo aminao, fa tsy ahomby reny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahavita ininy reny amin'ny anaran'i Jesosy, foana fotsiny reny amin'ny anaran'i Jesosy, annulé reny amin'ny anaran'i Jesosy. Be da be eo amin'ny tontolo fanao zao mety ho fofofony hainao e, ianao tsy mahita akory. Fa ao ambadika ao ny tompo efa miregle an'izany. Eny an-dalana eny misy olona voahosy ny fiara, fa ianao tsy voahosy. Manino ianao tsy voahosy? Ny anjely no miaro anao. Eny an-dalana eny misy maty ny accident, fa manino ianao tsy maty ny accident? Toy ny hoe kisendrasendra mba tsara chance. Tsisy kisendrasendra, tsisy resaka chance, fa io mitoetra amin'ny firenizay ny avo indrindra. Tsy haiko ny probabilité zany hoe firy sur 1000 ny tsy avoazany, fa hainao probabilité anao tonga dia 1 sa 0 mo probabilité. Zany hoe tonga dia azo antoka ianao amin'ny tompo e. Halleloja. Dia raisina amin'ny finoana zay, fa ny finoana ihany mahatonga anao tafajoro, tafatoetra, miaina araka ny tenin'Andriamanitra. Fa misy mantsy ny misy ny atao hoe démon de la mort, démon de mort, démon de la mort. Zany hoe fanahy ny fahafatesana. Rehefa misy accident reny dia volo ny provoqué an'ireny, dia volo ny provoqué an'ireny. Andriamanitra moa permettre, Andriamanitra mampanaiky, fa ny devolo ny mampisy accident. Fantaro zay. Oviana koa le voaingana tetsy tanety be tetsy, eo amin'ilay ohatran'ny fiolanana kely ho any amin'ny Pont d'Or io, fa fahafatesana matsiravina, accident matsiravina ny tao. Dia zany hoe fa maninona tsy amin'ilay za mandeha amin'ny alina sy amin'ny rivo reny ta, ny tompo miaro anao, tompo momba anao. Fa raha io nitaintainanao lava eo tsy hivoaka ny trantsony ianao. Fa raha hitaitary ianao mipetraka ao an-trano raha misy zavatra latsaka fotsiny eo ke dia tratra ianao e. Fa tsy ampiovan'iny io, atahotra fotsiny ianao, reraka matahotra eo ianao. Fa iaino ny fiainana, rehefa tokony handeha dia mandeha any, rehefa tokony voyage dia mivoyageva miaraka amin'ny Jesosy. I tompo hiaro anao na mivoaka na miditra.
halleloia. Eny ambany ela ny miarovany ianao, eny ambany ela ny hitantanany ianao, andeha iaino le fiainana fa aza traumatisé. Tsika miaraka amin'i Jesosy, Hébreu 12:20 fanjakana tsy azo ampiororona, fanjakana tsy azo ampiororona. Fantatrao ve zany? Dangereux ianao, dangereux ho an'ny devoly ianao. Reny ray zalahy matahotra ny devoly, iny ray le ranabavy matahotra ny devoly, satria ao amin'ny fanjakana ianao dangereux. Mba iainanao ve zany? Mba iainanao ve zany? Mba tena ampiarinao ve zany? Fa dangereux ho an'ny devoly ianao, satria le mpanjaka mpanjaka ny ao anatinao, le tompontompony ao anatinao, le maherin'ina ny ao anatinao, tsisy akasika anao. Misy raha lazay ny joro vavobelona tany France, andeha autoroute aho izy, mandeha amin'ny autoroute aho izy a, tsy haiko andeha hitory teny moa zay sa andeha ody, dia mandeha amin'ny autoroute iny aho izy, tonga dia mahita maintimainty ngeza be fotsiny a, misakany eo an-dalana, fa dia pisy accident. Eo amin'ny tontolo fanahy zany be da be le mifofofony egny, faroana amin'ny anaran'i Jesosy izy a, dia nitsoka miala le izy. Zany hoe rehefa mandeha eny an-dalana koa dia roay amin'ny anaran'i Jesosy, sakasakany eny an-dalana. Mandeha mivoyage, mandeha eny an-dalana ianao, tonony amin'ny anaran'i Jesosy, tsy fahombiazan'le ratsy. Tsofrano ny tenanao, aza miandry anay hitsoka rano anao, na miandry mpanompon'Andriamanitra, tonga dia anao ihany no miteny amin'ny anaran'i Jesosy, tompo momba Andriamanitra lehibe sy mahery, ny atao lavitra dia lehibe lavitra noho ny amin'izao tontolo izao, manoatra no mpandresy ao amin'izao tenin'Andriamanitra daolika izany. Tonoa ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao, mitraika misy fiainanao anao zay, tenin'Andriamanitra zay. Fa aza miteny faharesena, ilaina koa izay zavatra izay. Tsy tena aza miteny fahakiviana. Halleloia. Azontsika ve fitsarana ny programman Jesosy ho anao, fiadanana ny programman Jesosy ianao, fiadanana ny programman Jesosy ianao, dia tsy tiany devoly zay programme zay, tsy tiany devoly zay a, dia akorotany ianao, dia tairiny ianao, dia asiany zavatra mampieritreritra anao, dia lasa tsy mitoetra le fiadanana. Na dia isy arivo aza lavo eo anilanao ary iray alina eo ankavananao, dia tsy hiatra aminao zany, hijery maso fotsiny ianao. Amen nao? Halleloia. Tsisy hiatra aminao zany. Masahira lasaina vavy dia mijoroa, dia tonony amponona ny fandresena. Manina ianao matahotra ny aretina, manina ianao matahotra ny fandrianana, tsy fantatrao fa fanjakana tsy azo ampiororonana eo aminao. Inona moa le tazo ohatrana mely be tany Tomasina taloha reny? Daingy moa. Dia misy tsy samakany, dia misy matahotra makany, zany hoe fa mamely ny daingy a. Dia ozy le lehilahy n'Andriamanitra zay, le rahalahy zay hoe asay vomana moka fa ho avy zay, asay vo mitandrina ny daingy, asay vo mitandrina ny moka fa ho avy zay. Aiza ny finoanao, aiza ny finoantsika, fa zay le finoana. Fa le finoantsika ty an-dalana mampalahelo fa mihamiaina, mihamiaina. Misy zay mpanompon'Andriamanitra zay tamin'ny andro taloha be tany hoe John Lake. Zay John Lake zay a, ny azy indray dia le guérison divine, fanasitrana an'Andriamanitra, tsy misy intervention n'olombelona. Tamin'izany mamelo ny pesta, dia rehefa mamelo ny pesta, tsisy sa mikitika olona, ny olona maty eny, ny olona marary eny, tsisy sa. Fa izy manana an'ilay finoana hoe Jesosy manasitra anahy ary tsisy aretina mahazo ahy. Lasa izy le ankizy kely a, nandevona an'ilay olona voam-pesta, nikasihana ilay olona voam-pesta, jerena le olona voam-pesta feno loto, feno microbe. Fa rehefa izy nikasika an'le faty a, dia mipetaka teo aminy le microbe, maty fotsiny le microbe fe rehefa jerena tamin'ny microscope, satria nahery le ositra sy le finoana tao aminy. Nino izy? Sambatra zay mino fa ho tanterahana aminy zay nampanantenana. Aza mba ho isan'izay tsy mino fa mba mino. Halleloia.
raha ianao ve andeha ho any ambanivohatra tsy haiko ho any Antsiromandida ianao lasa teneniko foana moa zay izy io tena tandray fa be dalo any iomana fa be dalo any savy ianao tena hoe saivo miomana ny dalo fa ho afo zay sao zay nao sasa koa ty mpitoro teny ty raha izah ianao sika rehetra zao tonga saivo miomana ny dalo fa ho afo zay fanjakana tsy azo ampiroroana raha lasela vavy inona ny ananatsika an'izay mbola tahotritsika inona ny ananatsika an' jesosy raha mbolo-kanositsika inona ny ananatsika an' jesosy raha tsy aneo ny heriny sy ny voninahitsika hoe tonga amin'ny faritra ray ianao tonga amin'ny toerana ray ianao mitondra fanovana mitondra tahotra an'Andriamanitra mitondra fitsimbadiany tantara halleloia inona tsy amposibla an'izany ny finoanao tsy mahaposibla an'izany ny tsy finoanao no mahatonga an'izany tsy ho tanteraka lasa mibloke an'le izy ianao fa le finoana efa toroina te tamin'ny herino le finoana kendray adaladala mihitsy ty zavatra tsy possible no lasa possible zay ny eo fahazakan'Andriamanitra tout est possible à celui qui croit ny zavatra rehetra dia hainy mino raha amin'olombelona zany moa izy dia sarotra fa amin'Andriamanitra tsisy zavatra sarotra maninona raha miverina amin'le fiangonana voalohany miaina amin'le fiainana vaovao le ao amin'ny fahazakan'Andriamanitra tsisy tahotra ary samy joro amin'ny finoana problema dia zao manota kely madinidinika entsika dia rehefa manotatsika dia matahotra tsy manana antoka fa zay ny fanjakan'Andriamanitra fanjakana tsy azo ampiroroana mino zany ve ianao manaiky an'izany ve ianao hijery maso fotsiny ianao ho hitanao izy ny amalina ny ratsy fanahy io amalina ny ratsy fanahy itsy hoe amaly faty ianao fa ianao raha mamaly sonony ratsy raha anao na fahavalonao ome hoanina izy raha mangetety izy ome raha manao an'izany ianao manambatra vainafo eo an-dohany zany hoe mamaly soa mamaly tsara foana ianao halleloia zany rehetrarehetra zany noho i Jesosy noho i Jesosy mety rava ny tsenan'olona eo akaikinao eo ianao tsy rava zay ianao hoe miavaka manompo azy tsy manompo ah mbola miexiste ake zany mbola iainany zany ny tsenan'olona mandeha ny ianao mandeha inona secret Jesosy fa ndraindray tsika mieritreritra le hoe tsy mahomby foana dia hoe tsy mandeha foana satria eo amin'i Jesosy be fitsapana sisisy marina fa be fitsapana sisisy fa ozy ny tompo hoe ambininy ianao hotahina ianao ao an-tanàna hotahina ianao ao an-tsasy hotahina ny ateraky ny kibonao hotahina ny ateraky ny biby fiompinao ho feno ahoana Davida kapokako feno dia feno tamin'ny androny Davida ihany le zany ny tsika amin'izao kapoka zara raha feno raha lasaina bavy aza manaiky an'izany ny tsika amin'izao fotoana izao ny kapoka zara raha misy ny Davida ny kapokako feno dia feno raha lasaina bavy ny sorsa atsika ny loharano ny vatsy ao amin'i Jesosy Kristy halleloia ny mpamatsy anao dia mpamatsy anao dia mpamatsy ao an-danitra halleloia tsy mety lany io tsy mety ritra io halleloia ny eo tsy lany ny eo tonga ihany so tena marina ve zany maro zany raha lasaina bavy tsy resaka évangile de prospérité zany resako anao zany fa resaka atao anaty baiboly Andriamanitra manana ny planiny Andriamanitra manana ny hitondrana tapitra ny planina an'Andriamanitra anankiray eto a dia manokatra planina vaovao indray izy ohatra zany planina ny Eli tany anefitra tany Eli a dia nigoaika zay nigoaika nanome mofo goaika nanome hena aveza reny zany tompo manao an'iny mbola misy ny goaika mbola ampiasain'ny tompo tapitra ny goaika tsy ho tamana mijanona amin'ny goaika eo foana koa fa tapitra ny goaika toy tompo mandeha any ianao fa tsy goaika fa tsisy goaika tsony lasa indray ianao makaria sarepta vehivavy mpanahantena indray mamelona mpanahantena indray mamelona fa rehefa nanao an'le koba nanao an'le mofo tsy lany ny menaka tsy lany ny koba halleloia tsara vatsy ry Jesosy ny mpandeha fahananao tsara lova ry Jesosy tsy hirapaty iny fa rehefa hirapaty iny vao hiraina tsara amin'io tany io toko
no izorany dianay sady malahelo fa irao iny amin'izao fotoana hoe tsara vasy ry Jesosy tsara lova ry Jesosy halleloia ny oloko marina dia velon'ny finoana miaina amin'ny finoana ny finoana no azona sitraka amin'Andriamanitra finoana no azona sitraka amin'Andriamanitra izay teny rehetra ato inoy tanterahan'ny tompo aminao be da be nge nefa miaina zany ato atsika moa tsy dia manao fijoroana vavolombelona be an'izay loatra fa rehefa miresaka madinidinika eny antsefatsefany eny dia rely izy hoe hiainana tokoa fa ny fiainan'Andriamanitra fiainana be dia be la vie en abondance fiainana be dia be fa tsy hoe tsy abondance ony io amin'ny 2017 ao am' Jesosy la vie en abondance 2018 la vie en abondance 2019 la vie en abondance janvier février mars avril mai juin hatramin'ny farany la vie en abondance raha ao Jesosy halleloia tsy voafetra amin'ny fotoana zany Jesosy tsy voasaka ny circonstance zany Jesosy ny manao an'io Jesosy ambony zavatra rehetra Jesosy ny feny zavatra rehetra halleloia fa ianao ndraindray no milimité an'Andriamanitra Andriamanitra ke illimité fa ny fisainanao sy ny lozikanao sy ny calculanao ny limiténao an'Andriamanitra dia rehefa limiténao Andriamanitra dia limité tokoa izy fa rozy ianao hoe tsy mety tsony ty calculako ty Jesosy tena tsy vita tsony ty Jesosy adaboko aminao fotsiny ty dia ozy ny tompo hoe zay le andrasako aseko aminao zay le illimité halleloia raha misaraka amiko ianareo tsy mahay manao na inona raha miray amiko ianareo dia mamobe ao am' Jesosy halleloia ny arety mandringana tsy amely anao tsika aza miaina amin'ny fomba vazaha ny vazaha zao be da be mararirary amin'ny tsy fantatra hoe inona mamparary azy le rotoroton'ny fiainana dia tsika eto Madagasikara mangala tahaka an'le fomba vazaha dia mankatahaka an'le fomba vazaha le mirotoroto dia marary amin'le fombafomba tsy hita hoe inona mamparary anao fa le manenjikenzika lava ohatra dia mistress dia mba mahita zany mistress zany koa malagasy mistress be tena mistress be dia marary nafinaritra ana le dokotera laza zay hoe aza mba manahaka amin'ny fomba vazaha alainareo tahaka dao ty fomba vazaha ndalana ny ambanivohitra na ny ambanivohitra tsisy marary satria ny antsy makatahaka fomba vazaha ny antsy ny stress maka milamina fa ianao manao civilisation européenne maka ny fomba ny européenne miainga maraina ariva vao tonga dia eny mety hoe maka maraina ariva vao tonga zay moa ny fiainana sy ny tena ko reo ovay io fa zay zava-misy fa aza etiketiny fiainana aza etiketiny onjan-drano e dia marary ny stress dia mitady fanafody stress ka io fanafody stress io Jesosy ny fanafodiny io fa homanina daholo ty pile rehetra ty baolina manala stress coloriage manala stress tsy haiko manao jeu manala stress zay raha miaraka amin'izay tonga dia tsy stressé par défaut zany hoe tonga dia par défaut io tsy mihetsika eo tsy stressé mihitsy d'origine tsy stressé fa azovain'le fiainana sy le tontolo madidina manenjikenzika sy mirotoroto lava fa na manenjikenzika ary na mirotoroto lava zay mitsahatra ao am' Jesosy possible ve zany zay tsy vita aloha tsy vita tsy maninona lasa tsisy fitsarana mirotoroto be ny any taiza moa le vaovao raiky zay hoe misy zany tena tsy maty jiro tsony mandritra ny 24 heures miasa foana sokatra foana le magasin miasa foana ny olona matoa nomen'ny tompo ny alina dia ialana sasatra zay atoriana fa za manaraka ny fomba vazaha hoe anao orinasa ianao na zao dia ataonao 24 heures koa io ohatra ianao mila mitsahatra matory ny asiana ny alina atoriana matory halleloia tsara ve Jesosy raha ka tsara tena antanio ny prix Nobel ny matematika asay voazavainy sa matematika moa zany sa fizika asay voazavainy hoe iny mandeha amony rano fa tsy haiko hoe inona indray ny équation ataony eo zao rery zo asay voazavainy hoe zany hoe
Asay voazavay ny prix Nobel ny littérature tsisy mavoan Jesosy. Ny Jesosy tohikiran'ny Solomon. Prix Nobel ny médecine. Ahoana nampahiratana ny Jamby iny nahiratra ho azy teo. Fanina prix Nobel. Prix Nobel moa le omena an'izay olona mendrika amin'ny resaka médecine, amin'ny resaka fizika, amin'ny resaka littérature. Misy ny Nobel Jesosy Kristy. Halleluja. Prix an Jesosy Kristy. Tsy hain'olona azavaina, tsy hain'olona amboarina, tsy hain'olona atao. Raha manana anazy ianao dia fianan-tsambatra. Sambatra ny olona izay voavelany voasarina ny fahotany. Sambatra ny olona manana an Jehovah tokony. Sambatra ny firenena izay manana an Jehovah ho Andriamanitra. Vaholanao Madagasikara, Jesosy Kristy. Vaholanao amin'ny tokantranonao, Jesosy Kristy. Vaholana ho an'ny asanao, Jesosy Kristy. Vaholana ho an'ny fianakavianao, Jesosy Kristy. Tsy religion, leo religion n'olona. Raha vao fombafomba fivavahana, raha vao resaka bie, resaka vola, resaka didy, leo n'olona. Tsy zany ny fivavahana, tsy zany Jesosy. Ny fiainana amin'ny Jesosy anome fiainana. Ny fivavahana omenanao zao fivavahana mahafaty. Sarzena ianao, sarzena didy ianao, sarzena vola ianao, sarzena bie amidy ianao, sarzena anjara brika ianao. Nga ny fivavahana isarzenanao, ny fivavahana idesarzenanao. Jesosy Kristy tonga dia idesarzenanao. Ny mpitondra fivavahana nefa isarzenanao. Marina sa diso. Venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués. Makanisa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana. Fa za mbola mpavesatretana anareo. Za mbola mpiasa fatratra anareo. Zay ve? Zany hitanao any amin'ny akamaronina fivavahana. Mavesatretana sy miasa fatratra ianao tonga ao. Voaka ao mbola triple an'iny. Mbola mavesatretana sy miasa fatratra miampy. Lasa ianao mifindra toerana. Efa toerana 5 enina 7 ngamana ianao tonga indray ianao miasa fatratra sy mavesatretana. Tonga indray ianao mbola miampy mbola teo indray ny entana vesaranao sy ny mavesatra anao. Satria nahoana religion tomonina aminao. Fanjakan'ny tany tomonina aminao. Resaka materiel na lazaina aminao. Resaka vola ny tenenina aminao. Fa ny ao amin'ny Jesosy dia charge. Itanao na ny telefona rehefa lobaty. Tsisy ninona tsony. Tiany Jesosy aminao koa dia tonga dia low charge. Tsisy charge tsony. Maivana. Mitsahatra, milamina, miadana. Tsy misy miadana ka afa-po izay monina etỳ an-tany. Fa izay tisy mihiny ny tompo Jesosy mahazo ny soa tsy ho lany mba hiroy ny ananana an Jesosy. Halleluja. Avontsika ve zany? Apetra ho aminy ny fanahinareo rehetra fa izy ny miahanareo. En Pétera misy izay. Amin'ny teny frantsay izy hoe déchargez-vous de tous vos soucis. Car il prend soin de vous. Dia alaivo tsara hoe décharge. Rehefa midécharge ny bateria tômôbilina tsy velona io. Rehefa lobaty ny telefônina tsy mandeha io. Tiany tompo amin'izay koa miala koa ny charge rehetra ao aminao anananao fiainana. Fa tsy vesaran'olona amin'ny resaka didy sy vola sy ny maro isan-karazany. Jesosy mitoriana aminao anananao fiainana. Anananao fitsarana, anananao fahasalamana, anananao fiadanana. Jesosy zany andramoka izao fa tsara Jehovah. Sambatra izay rehetra mialaka aminy. Halleluja. Iaino Jesosy. Ao amin'ny Jesosy lazaiko anao mitovy daholo. Tsisy hoe sy ny mpanompon'Andriamanitra miadana kokoa e. Lehilahin'Andriamanitra no mitsahatra kokoa e. Tsisy an'izany. Rehefa zanak'Andriamanitra mitsahatra daholo. Rehefa zanak'Andriamanitra miadana daholo. Rehefa zanak'Andriamanitra miaina ao amin'ilay tenin'Andriamanitra tena izy dia mahatsapa fitsarana, fiadanana. Halleluja. Ny rano ara lasa divay. Izay voazavain'ny manam-pahaizana iray izay hoe inona reny natonga an'io hoe tsisy azo atao hain'ny tompony zavatra rehetra. Zavatra rehetra ny hainy. Misy eritreretinao hoe tsisy vahaolana tsony amin'ny fiainanao. Mbola misy ny vahaolana. Misy eritreretinao hoe tsisy hevitra tsony momba anaty. Mbola misy ny hevitra ny tompo. Misy eritreretinao hoe tena tapidalaka le. Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Efa nandramanao ny lalana rehetrarehetra. Efa nandramanao ny arts martiaux,
nandramanao ny resaka méditation, efa nandramanao ny resaka fianarana be, efa nandramanao ny resaka tsy haiko inona koa ny anaranao rehetra. Ozany hoe tena tsisy lalana reto fa ny lalana sy fahamarinana ary fiainana Jesosy Kristy. Mitsahatra ianao aminy. Halleloia! Azonao ve zany tenin'Andriamanitra zany? Salamo faraika amin'ny 100 ray sy malita herinandro ity. Tsisy lozan-joanao. Zay ny voasoratra ao. Tsisy lozan-joanao. Ny fihevitro dia tsy tahaka ny an'izao tontolo zao. Za manana fiadanana omenanao. Fiadanana zao tontolo zao manome ihany. Jesosy hoe tsy tahaka ny fameny zao tontolo zao na amezako fiadanana anao. Zao tontolo zao manome fiadanana anao fa fiadanana mahafaty. Be da be manam-bola manan-karena fa mamono tena satria tsisy fiadanana. Fa ny tompony tena hoe mieko anao ny fiadanako, tsy tahaka ny fameny zao tontolo zao, fiadanana mahaimaim-poana ao am' Jesosy Kristy. Halleloia! Zany Jesosy zay toriana aminao zany. Ozy izy hoe satria izaho ny raiketan'ny fitiavana. Izaho ny raiketan'ny fitiavana. Jehovah ianao ny aroko, 5, nataonao fonenanao ny avondrindra, tsisy lozan-joanao, na aretina anakaiky ny lainao, izy ny alidy ny anjely ny aminao, iaronao any amin'izay alehanao, eny an-tanany nitondrany anao fandrao tafitohana vato dokotrao, ny liona masika sy ny vipera diavinao, ny liona tanora sy ny menarana ho itsahanao. Zany ny fahefana nanany mino. Azotsika ve zany? Azotsika ve zany? Io miresaka io Andriamanitra no miresaka. Ny resahany dia ianao io. Ianao io. Ny liona masika sy ny vipera ozy diavinao, ny liona tanora sy ny menarano hitsahanao. Any amin'ny Peterany dia ozy izy hoe miambena fa ny devoly fahavalonareo manino mandehandeha tahaka ny liona mitady zay arapany. Dia inona ny tenin'ny main Petera? Aona izy Petera? Toero izy. Tsy miteny hoe mandosiry. Toero izy. Ahoana? Za zany anohatra ny devoly. Ianao anohatra ny devoly. Afaka atao ve zany? Vita ve zany? Vita zany satria efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ary efa natsangana ho an-dandahatra Jesosy dia nandasaka ny fanahy. Ny mahatonga ny fanahy masina ilatsaka noho Jesosy niakatra ho any an-danitra. Zay dia fantaro zay. Tsy noho ny fiazahanao io koa nataonao fa Jesosy niakatra ho any an-danitra dia milatsaka ny fanahy. Andriamanitra koa no manao an'izay. Toero izy. Zany hoe ianao nomena fahefana anohatra. Toero izy. Mandehandeha tahaka ny liona mierona. Toero izy. Halleloia. Toero ny fijangajangana. Toero ny kolikoly. Toero ny risoriso. Toero ny fialonana. Toero ny lainky. Toero ny fahotana rehetra. Efa nomena fahefana ianao. Efa nomena hery ianao. Toero ny fanahy ratsy. Fa tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Toero izy ny tenin'Andriamanitra. Miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Ny finoana. Tatsika efa mbola finoana ihany koa zay. Halleloia. Ny finoana raha lasa anabavy. Toero izy. Nomena fahefana ianao anohatra. Fa zao mahatonga anao havita anohatra, ianao mitoetra ao amin'ny firenjany avy indrindra. Ianao mitoetra ao amin'ny tompo. Halleloia. Halleloia. Andao ivoary mba atao kely le hoe ijery maso fotsiny. Ao ve le gitara? Tsisy gitara? Hainy jaune ve ny klavier io? Tsy hay ve? Alefa fa ny antsika tonga dia tsotro ao amin'ny tompo. Akapy alahy. Batery fiarovana. Batery fiarovana. Andriamanitra zay itokiko. Ijery maso fotsiny ianao. Fa ny tompo nitokinao. Halleloia. Eno tsara le hira. Arahy tsara le hira fa ty salamo faraiky amin'ny 100 ty le izy. Dia zao le fitiavanao atao miorona amin'ny Jesosy. Amonjy anao izy, anafaka anao izy, anandratra anao amin'ny avo izy satria fasiro be folo. Iantso ahy izy dia amaly azy. Toko omeny tompo anao zany. Miantso ahy izy dia amaly azy. Miantso an'Andriamanitra, miantso an'i Jesosy. Hoe ho amin'ny araory izy. Amonjy sy amin'ny voninahitra azy hofokisako fa ela velona izy. Asehoko azy ny famonjena. Amen. Iaino zany amin'ny anaran'i Jesosy. Atsoa izy
raha mila miatso azy ianao amaly ianao izy raha ory ianao ho eo aminao izy hofikisany fahaela velona ianao ary sehoany aminao ny famonjeny halleloia halleloia dia ny vavaka ao ataonao am'izay dia ho fiderana